Matio 20. Jesosy dia tompony sabata. Matio 20, andininy voalohany hatramin'ny 19. Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata. Ary naona ny mpianany ka nanotisa loim-bary dia nihinana. Fa noho nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatrao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary hoy izy taminy, tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha naona izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny na izay nanaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary tsy mbola nivakianareo amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manantsiny? Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra laza-drà, Hosea 4:1, dia tsy mba nanameloka ny tsy manantsiny ianareo, fa tompony sabata ny zanak'olona. Jesosy tamin'ny sabata nanasitrana lehilahy iray maty tanana. Matio 12, andininy 7 hatramin'ny 17. Ary noho niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga. Ary indro nisy lehilahy maty tanana teo. Ary ny olona nanontany azy hoe, mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy? Ary hoy izy taminy, iza moa no olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka any akady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamin'ilay lehilahy, ahin-jiro ny tananao, dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray. Jesosy nanasitrana ny marary rehetra. Matio 12, andininy 14 hatramin'ny 17. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo. Ari nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nositraniny avokoa izy rehetra. Ary nandrara azy izy tsy hanao izay hahafantarana azy, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, indro ny mpanompoko izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, hapetrako ao aminy ny fanahiko, ary hitory ny rariny amin'ny jentilisa izy. Tsy hifanditra na hiantso mafy izy, ary tsy hisy handre ny feony any an-dalana, tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny ilay injiro manentona, ambara-pamokany ny rariny ho mpandresy. Ary ny anarany no hitokiny jentilisa. Isaia 12, andininy 1 hatramin'ny 4. Dia nentina tany amin'ny Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka, sady jamba no mona. Dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanaky Davida? Lazain'ny fariseo ho avy amin'ny Satana ny asan'ny fanahy masina. Matio 12, andininy 14 hatramin'ny 17. Fa noho niren'ny fariseo izany dia hoy izy, tsy misy amoan'ilay indemoni afa-tsy Belzebuba lohan'ny demoni. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady ao an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana, dia miady an-trano izy, ka ahoana no haharetany fanjakany? Ary raha Belzebuba no amoahako ny demoni, iza kosa ny mba hamoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no ho mpitsara anareo.
Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demony, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery handrobany entany, raha tsy hafatiny aloha ny mahery, dia vo handrobany ao an-tranony izy. Izay tsy momba dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Heloka tsy ho voavela ny fitenenan ratsy ny fanahy masina. Mateo 12:1-13. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenan ratsy samihafa rehetra, fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan ratsy ny fanahy masina. Ary na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona, dia hahazo famelan-keloka ihany. Fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Hitsarana ny olona tsirairay ny teny rehetra ataony. Mateo 12:17-17. Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Ry taranaky ny menarana, hataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny ao am-po no hitenena ny vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa hampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Ny famantarana ny amin'ny mpaminany jona. Mateo 12:1-13. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe, mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy isy famantarana homena azy, afa-tsy famantarana ny amin'ny jona mpaminany. Fa tahaka ny nitoerany jona hateloan'andro sy hateloan'alina tao akibon'ny hazandrano lehibe, dia toy izany no hitoerany zanak'olona hateloan'andro sy hateloan'alina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa nibebaka izy tamin'ny nitoriany jona teny, nefa indro misy lehibe no jona eto. Ny famantarana ny amin'ny mpanjakavavy ny Seba. Mateo 12:1-12. Ny mpanjakavavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny farany tany izy hiain'ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy lehibe no Solomona eto. Ny fiverenan'ny fanahy maloto. Mateo 12:17-15. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana, fa tsy mahita. Dia hoy izy, hody any amin'ny tranoko izay nivoahako aho. Ary noho ny tonga izy dia hitany fa foana ny trano, sady voafafa no voavoatra. Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa koa miaraka aminy,
izay ratsy noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra ao, ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany. Ary dia tahaka izany koa no ho amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Ny fifandraisana vaovao ao amin'ny ankohonana ara-panahy. Mateo 4:4-7. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba amin'ny rahalahiny nijanona teo alatrano nitady hiteny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe, indreo ny reninao mba amin'ny rahalahinao mijanona ato alatrano mitady hiteny aminao. Fa namaly izy ka nanao tamin'ilay nilaza taminy hoe, iza moa no reniko ary iza no rahalahiko? Ary naninjitra ny tanany nanondry ny mpianany izy ka nanao hoe, indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Soni faziaruvana anao, siaidina yamini fuirai, ni fijalinao, ni fandrasenao. Pamuzio etwanuluanai, ni antukini fitiavanao, fitiavanao, menuni funai, mandrapia vinao injaire.